Vavaka isika. Tonga ny fotoana ray eo hitenenanao, hampaherezanao ny olona izay mitanila te hiaina, te handray fanavaozana tokoa. Nitenena indray, voninkenanao izay. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio toko 2, andininy voalohany ka hatramin'ny 12 no isy ny afatry ny tompo ho anao ry fiangonany malala. Lohahevitra banjinjika amin'izany no hoe manao ahoana ny finoanao an'i Jesosy Kristy? Manao ahoana ny finoanao an'i Jesosy Kristy? Tsara fipetraka izany fanontaniana izany satria tonga mivavaka ny ankabeazan'ny olona rehefa Noely. Tsy izao no manontany anao, fa Jesosy Kristy ilay tonga tetỳ an-tany. Ary rehefa nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, maty ho famonjenanao. Eto amin'ity Matio toko 2 ity, andininy voalohany ka hatramin'ny 12, dia mitantara ny nahaterahan'i Jesosy tao a Betlehema tanànan'i Davida. Ka misy kajin'olona anankitelo eto: Heroda mpanjaka voalohany, faharoa ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna, zany hoe ireo mpitondra fivavahana Jiosy, ary fahatelo ny magy. Samy nanana izay toe-pana, samy nanana izay finoana izy ireo, niatrika an'izany fahatongava amin'i Jesosy zany. Ndeo jerentsika ary akatsika lesona raha teo. Manahoana ny finoanao an'i Jesosy Kristy? Sao dia mpialona sy mpanenjika fotsiny tahaka ny Heroda? Zany ny toetrany Heroda eto. Rehefa nandre tamin'ny magy izay tonga avy any antsinanana, nanontany azy hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy, fa nahita ny kitany teny antsinanana izahay. Dia voalaza amin'ny andininy 7 fa nangorohoro ty Heroda mpanjaka ty. Noraisy ny fahavalo avy hatrany Jesosy Kristy, hanozongozona azy amin'ny toerany ka nialona azy izy. Ary indrisy fa eo amin'ny andininy 7 dia voalaza fa maro koa ny Jiosy no nanana an'izany toe-tsain'i Heroda izany. Ka dia lasa izy nanamafy tany amin'ny lohandoha mpisorona sy ny mpanoradalàna, ahoana ny voalaza momba an'ity Jesosy Kristy ity. Dia no mafisin'izy ireo amin'ny soratra masina hitantsika amin'ny andininy 4 sy 5, fa tena marina tokoa izany. Ary rehefa na dia nandre ny fanamafisan'ny lohandoha mpisorona sy ny mpanoradalàna aza izy, dia tsy mba nahany eritreritra ny hoe ndeha mba hiomana andeha hitady izany toerana terahana izany koa, hiankohaka eo aminy. Fa ny atsara velatsia zany nataony amin'ny andininy 9, rehefa miteny tamin'ny magy hoe rehefa mba hitanareo ilay toerana misy azy, lazao aho fa mba hiankohaka aminy koa. Nefa tsy izany ny tena tao am-pony, tsy izany ny tena toe-panahana, tsy tena mino sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izy. Fa rehefa mamaky vaky teny ianao ary amin'ny andininy 2:40 dia ahita fa sady tezitra izy no mialina ka nampamono ny zazalahy kely rehetra hatramin'ny 2 taona ny midina tao a Betlehema sy ny tanàna manodidina rehetra. Izany ny toe-panahany nandray an'i Jesosy Kristy. Sao dia izany koa ny toe-panahintsika isanao zao. Be dia be ny olona tahaka izany mantsy ankehitriny. Efa nandreny amin'i Jesosy Kristy fa tsy mety mino. Malaina hivavaka, tsy tena mbola resy lahatra. Ary indrisy fa no mafisin'Andriamanitra ny fon'ity Heroda ity. Rehefa tsy mety mino tokoa isika, fa mandeha ny taona 322 sady tsika izao, ary rehefa andro vitsy dia efa hivadika indray. Tsy mety mino ihany isika. Rehefa afa-po Andriamanitra dia hain'Andriamanitra manamafy ny fonao. Nataony zany tamin'ny Farao, ary nataony zany tamin'ny Heroda eto. Ary ina ny vokany rehefa mafisin'Andriamanitra ny fonao? Tezitra lava, masika lava, mavita teny maharary, na amin'ny ankohona na amin'ny kristianina rehetra, manjary maherisetra tahaka ny Heroda. Lasa mety tsara velatsia himolotra, za koa mba hiankohaka fa lazao. Kanto izany ny tena tao am-pony. Raha tahaka izany ny toe-poko sy toe-ponao, miandry ny fiverenan'ny tompo dia azo antoka fa ho any amin'ny helo sy ny fahaverezana mandrakizay isika.
sokajin'olona faharoa, ny lohandoha misorona sy ny mpanoradalàna. Manahoana ny finoanao an'i Jesosy Kristy? Sao dia matim-boninahitra fotsiny tahaka ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna. Nahita tsara ny fahatongavan'ireo magy avy any antsinanana izay nampatsiahy sady manontany hoe aiza miteraka ilay Jesosy Kristy. Fa tsy tahitra akory ireo hoe andeha ary sika mba hiomana koa hijery azy, hiankohaka aminy. Rehefa nanontaniana moa ireo dia mahay soratra masina tsara, izany no asany. Mpitondra fivavahana ireo mpandinika soratra masina ka namaly hoe ho teraka ao Betlehema tanànan'i Davida. Atsika amin'ny 5:5 zany, ao Betlehema any Joda, fa zay ny voasoratra ozy ao amin'ny Mika 5:1. Fa tsy niomana ny andeha hitsena an'i Jesosy Kristy. Vokany tsy nino an'i Jesosy Kristy, tsy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, fa voatery lasa nankahala sy nialina azy. Anarany zany mba mpitondra fivavahana, manandraikitra amin'ny fiangonana, fa zao matim-boninahitra fotsiny. Tena mpandeha ao amin'ny tempoly, mpandeha am-piangonana ireo, mpisorona sy mpanoradalàna ireo, fa zao ilay voninahitra mampandinika soratra masina izay ihany no tena matadiavina. Ilay fahefana mampitarika fivavahana, izay ihany no mahasarotiny azy. Raha mbola zany koa toe-panahiko sy ny toe-panahanao, isika izay manandraikitra ty am-piangonana, raha izany hitsanantsika amin'ny tompo, dia ho any amin'ny elo sy ny fahaverezana mandrakizay isika. Misy tokoa aminay pasteur matim-boninahitra fotsiny, ary ho lavo ny tompo rehefa ho avy any amin'ny raholanitra izy. Mety misy diakona mpandray ny fanasan'ny tompo mpakaty am-piangonana foana, tahaka an'ireto mpisorona sy mpanoradalàna reto, saingy tsy misy fifandraisana manokana sy akaiky amin'ny Jesosy Kristy akory, fa matim-boninahitra sy endrika ivelany fotsiny. Izany olona izany le laza amin'ny tompo amin'ny andro fitsarana hoe maro no anao amiko amin'izany andro zany hoe tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay. Fa hamaly azy amin'ny tompo, tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay, miala amika ianareo mpanao meloka. Mateo 7:2-20. Fahatelo sady farany ny magy. Manao ahoana ny finoanao an'i Jesosy Kristy? Tena mba mino sy manantona ary miankohaka amin'ny tompo tahaka nataony magy tokoa ve? Voalaza amin'ny 1:1 fa avy any antsinana reto magy reto. Ny mpandinika moa dia milaza hoe avy any Iran, Inde, Arabia, zany hoe toerana samihafa ny aingan'izy ireo. Misolo tena ny tsy jiosy, misolo tena izao tontolo izao. Fa tsy hoe mpanjaka ny jiosy fotsiny, fa mpanjaka n'izao tontolo izao. Tompony tompo Jesosy Kristy. Nanatona ny Heroda na ny tany, zany ny fomba fanao. Tonga amin'ny firenena anankiray ianao fa ianao vahiny, manome voninahitra mpitondra sady aminy mametraka voalohan'ny fanontaniana. Nahita ny kitany teny antsinanana izay ozy ka tonga hiekohaka eo anatrehany, aiza miteraka io. Zany hoe niainga tany amin'izay nisy azy tany izy dia efa resy lahatra ny hoe tena mpanjaka ny mpanjaka ty Jesosy Kristy ty. Ambony noho ny mpitondra tany amin'ny firenena izay nialany avy. Ary amin'ny finoana ny nandehanana satria lalana efa 9,000 kilometatra tompoko. Zany nandehanany magy tonga tany Jerosalema izany. Ary zany tokoa no izy. Rehefa tena mino an'Andriamanitra, rehefa tena tsy reraka manantona azy ianao, mazoto mivavaka ianao, tena amin'ny fanetretena tahaka ny miankohaka, dia milazaonao fa mahavita lalan-davitra ianao. Ianao ihany dia afaka manontany ny tenanao amin'izao faraparan'ny taona izao, firy taona zay nefa nivavahanao? Hery mahagaga tsy takatry ny saina zany. Lalan-davitra zany. Firy zay ny efa asa fanompona vitanao? Inona avy ny fikambanana izay fa halleloja. Ary no hevitra bajeny efitsika hoe akala zao ny mpamonjy, fa ny famondrampon'Andriamanitra no mitahiry anao tahaka izany. Ary aza reraka manantona amin'ny tompo, tsy mahazo mijanona isika na dia lavitra aza ny lalana. Tena niasany ny fanahy masina reto magy reto, ka tsy nahagaga raha naina netry teny. Manana ny fahalalany, mahay ny astrolojia ireo,
manana tsara n'izany hoe ahoana inona no dikan'ny fivezivezen'ireo planeta sy ny astra samihafa rehetra ireo, fa na nanetry tena koa no hoe tsy ampy ny fahalalànay, fantatray fa iny kitana zay tena niova lalan'iny misy dikan'iny, fa tsy ampy ny fahalalànay ahitanay marina amin'i Jesosy Kristy. Dia manontany nanetry tena nananontany any Herodam-panjaka, manontany ny mpanorad-dalàna sy ny lohandoham-pisaona izay mpandinika ny soratra masina, ary rehefa nitenenina ka nanamafy amin'ny zavatra izay fahitany dia nandeha, fa tsy hoe miady hevitra indray aloha deba mba tiany olona ry zany, nandeha dia nahita an'i Jesosy Kristy tokoa izy, izany hoe tena mifameno ny fahalalàna ara-tsiansa sy ny soratra masina, mitondra anao ao amin'i Jesosy Kristy tokoa izany rehefa mankatoa ianao. Da tsika amin'ny 10:10, noho ny nahita ny kitana, zay ny vokany, rehefa nahita ny kitana no maky, mbola mitariky azy, dia faly indrindra, ny tena soratra masina, rempli d'une très grande joie. Ary tsy takatry ny sainao zany, tsy hazavaina, zany le fifaliana anaty satria vokatry ny asan'ny fanahy masina. Tsy hoe falifaly fotsiny reto hoe mbo samba nahita kitana, olona manam-pahalalana efa mpandinika an'izany izy. Tsy zaza tanora akory reo ka hoe faly fa krismasy, fa tena asan'ny fanahy masina. Zay le ataonao hoe fifalinam-po na fiadanam-po, la paix intérieure. Io le ambaran'i Kristy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao, raha ny amin'izao tontolo izao tsika dia mety misy fety samihafa sy ny sisa, tsy maninona zany mahafaly, fa mandalo ihany. Fa ity tena any anaty, tsy miankina amin'izay zavatra ivelany, ary tsy takatry ny sain'ny olombelona zany. Fifaliana omen'Andriamanitra ny mino zany, rehefa tena mino mankatoa miankohaka. Dia navita nanome na fanatitra an-tsitrapo sy amin'ny fifaliana, da tsika amin'ny 10:10, volamena, zava-manitra, miora. Inona midikan'ireo fanomezan'ireo izay sarobidy avokoa. Ny volamena dia fanomeny mpanjaka tamin'izany, milaza ny hoe tena mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy. Ny zava-manitra dia fanomezay Andriamanitra ivavahana, maneho ny maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Ary ny miora kosa dia zavatra manitra fanositra amin'ny olona, na amin'ny andro-pahavelomana na amin'ny andro hafatesany. Maneho zany hoe tena Andriamanitra tonga olona, fa tsy hoe zavatra niantona teny amin'ny lanitra teny Jesosy Kristy, ary tena nanao sorona ny ainy. Ry havana malala, efa nanome antsika ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tadio zay efa vita ny zavatra rehetra, zay vao nohariny Adama sy Eva. Efa vonona ny zavatra rehetra hiainantsika. Eny hatramin'ny zanany lahy tokana aza, fantatrao tsara ho izay tsy mahana zanaka afa tsy tokana, ny hevitra zany, fony ho anao. Fa raha tena mahatsiaro anao fa tena nitahanao Andriamanitra miaro anao, eo anao koa tokony hahafoy izay tsara sy sarobidy. Fa tsy hoe vola rovitra no alefanao arakotra ao an'Andriamanitra, nefa Andriamanitra nitahanao. Na ny fotoana lasa sarobidy aminao zany, mivavaka isan'alahady. Mahatsiaro fahabangany anao rehefa tsy mivavaka, rehefa tena tafaray amin'ny tompo. Vitanao ny mahafoy ny fahaizanao tahaka nataony reto magy reto, ampiasaina mpandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra. Mahafoy arena, mahafoy fanatitra, mahafoy voady, mahafoy fanetretena. Samy maniny tena, inona ny vitanao fa farany taona izao. Ny magy notoron'Andriamanitra hevitra tamin'ny alalan'ny nofy. Rehefa nofitahany Heroda hoe lazao ary rehefa hitanareo fa zako iankohaka. Tamin'ny alalan'ny nofy, hitantsika amin'ny 2:12, tenen'Andriamanitra hoe tsy miverina intsony lalanareo fa lalana hafa. Ary zany Andriamanitsika tena mpanoro hevitra. Na amin'ny fotoana izay ianao ara tsy mahatsiaro tena ange rehefa matory, fa mahita fomba foana Andriamanitra anorona hevitra anao. Ry havana malala, tandremo sao rotsirotsy ny devoly isika, ka tonga mpialona sy mpanenjika fotsiny tahaka ny Heroda. Na sanatria matim-boninahitra fotsiny tahaka ny
londohan'ny mpisaona sy ny mpanoran-dalàna. Aoka hianatra magy isika, tena mino, ary tsy mijanona manantona ny tompo, dia ho hitanao izany fifaliana, izany fiadanam-po omeny anao izany. Amen.